Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy ho anao zay manaraka ny fahitalavitra sy ny radio MBS amin'izao fotoana izao. Fandarana dinika no metrano atao anatin'ny tokantranonao no arahano ihany koa asainam-panajana ianao anaraka zany hatramin'ny farany. Maître Wilira Zafintsatovo na i Maître Olala no vahintsika amin'ny ity androany ity ny zanana saina manokana mihitsy miarabanao aloha Maître Tongasoa eto amin'ny plateau any Dinika MBS. Miarabanao koa Andriamatoa Germain ampitiavana indrindrindrindra sy ny mpiara-miasa aminao ary mivoaka malagasy ray manontolo zay manaraka an'izao fantaran'izao dia rahitanana tsirairay avy sy razonao tao nanoroko anareo tsy manino fa ataontsika un mètre fa manoroko ihany na de un mètre aza tompoko. Eto am-piandohana Maître de tiako avy hatrany no manome an'ireo karazana loha hevitra zay ho resantsika mandritry ny minitra maromaro eto ao ny resaka vaksiny ny sehatra politika eto Madagasikara ny raharaha 13 mai 1972 teo ihany koa moa zany ny resaka hoe savorovoro amin'ny fitantanana ny ady amin'ny valanaretina ankoatr'izay moa zany de ny fantaniana avy amin'ny mpanaraka ny fandarana fa eto am-piandohana de tiako apetraka amin'ny Maître Wilira Zafintsatovo hoe nafatarana ny Maître Wilira Zafintsatovo zany de isan'ny mpiaro fanjakana mafy mihitsy tamin'izany fotoana zany. Tatoato Maître Willy ohatrin'ny miova langazy raha toko mahitsy hoe miova fomba firesaka ohatrin'ny hoe manohatra fitondrana zany inona tena natonga an'izay tsy nahazo toerana ve Maître Willy de manao an'izay fihetsika zay. Za fantatry nareo tsara angamba fa tsy mba mpitady toerana nanomena toerana raha de manda ka noho zany tsy anisany reo mpitady toerana tena koa ary tsy anisany hoe tambatambazana toerana marina tokoa fa nisy fotoana ny arovako sy napetrako mihitsy ny tenako miaro ny vatany Andriamatoa Andry Rajoelina fotoana androny tadidinareo angamba fa voalatsaka mena izy tamin'izany fotoana zany rehefa hoe anao lefa tolona tany aloha tany reny dia izaho no anisany voalohany indrindra namonjy ny conférence de presse nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny la rotonde ary tamin'izay tonga foana rehefa misy fivoriana tamin'ny fotoana io ary nisy fotoana farany teneny hoe andaotsika hoe Ambohijatovo am'izay amin'ny 10 ny fotoana eny am'izay fotoana zay koa mbola Maître Willy ihany tonga teny voalohany indrindra tadidiko tsara fa enikajy iny ny asa tao amin'ny Viva de rehefa tonga teny tamin'ny sivy sasany de niazaka zany enikajy mihitsy nanaovana interview mandra-patonga ny amby 12 sasany 12 latsaka fefany tsy nisy olona tonga mihitsy teny mpanao politika fa za Maître Willy zay mpanaraka raha politika mamalagasy ny tena koa ary miteny foana momba raha politika no tonga teny ary tamin'ny 12 ny tonga vadiny Andriamatoa pety zay akoatran'izay zany tsy nisy teny fa i Andry Rajoelina sy Alain Ramarosolina tonga tamin'ny ray latsaka fefany teo Ambohijatovo tonga moro zareo ohatra somary lagina ihany tenako tamin'izay fotoana satria raha amin'ny 10 ny fotoana amin'ny 12 mahely Maître Willy mbola teo nanao vava kafitera teo izy Maître Willy andeha ody afa tsy niandry teo tsony tamin'ny fotoana manaraka zany mbola misy fiantsona ihany hoe misy fivoriana de tonga teo foana ny tenako ary tamin'ny andro fotoana hoe andao any amin'ny place ny 13 mai mbola teo ihany koa niaraka tamin'ny olona rehetrarehetra fa tamin'ny fotoana andro averiko fa toeny foana fa fotoana andro ny lazana fa hoe andao hiakatra eny Ambohitsirohatra akany Ambohitsirohatra nody aho satria zany efa avocat zany tamin'izany fotoana zany nody aho satria fantaro tsara mihitsy fa zany hoe palais présidentiel zany les jaune rouge numéro 1 ka noho zany ninona ataonao mandeha makeny hoe akalapa zany anafika zany tsy mety hanana ny marina mihitsy ianao fa mamono olona izany ary tamin'izay na tonga anaty taty arina rehetra hoe tsy diso mihitsy ange Andriamatoa Ravalomananao nanisy ary didiny latsaka fa hoe voasazy izy de hoy izy tamin'izay fotoana zay fa hoe tsy mety diso azy satria na tsy nanome baiko ary izy na teo izy na tsy teo izy reo miaramila reo sy tompona andraikitra miandry sy manao sécurité ny palais présidentiel io de fa mahafantatra hoe tsy maintsy arovany ity palais ity ka nizaniza miditra eto de tsy maintsy miaro izy ka nizaniza zany niditra teo tsy mety hanana marina mihitsy hoe maty ohatrany hoe matimaty fatany zany dikale olona dikale izy natosika ho faty fotsiny satria ninona resanao any fitsarana izy anay non
fa raha tsy hoe fitsarana angambany hoe amboamboarina ndray hafa ndray zay fa reo anatin'ny lalàna marina dia ny palais présidentiel dia jaune rouge numéro 1 ka miteny ianao fa hoe zako niaro ny sisy tonana hatramin'izay marina zany satria tadidinareo koa ngamba tamin'ny androny HVM de nisy fotoana tadio tsara zay nisy le notam tsy nahasaona tsy nahazaona Andriamatoa andro rajely nakany Majunga nefa ny invité tany tam'le mera na vita lalana hoe anao inauguration miaraka aminy mba misy ny andro rajely zany hoe invité ny bao voninahitry le mera tany zany zay gouverneur am'izao fotoana zao tadidinao iny de mba natsony vivant tenako tam'izay de rehefa tonga tao vivant de hitako koa andro rajely falifaly izy za koa zany amy toetra sy zavatra antenako de hoe fantatry fa tsy rariny le zavatra natao tamin'ny fotoana io ary natonga anananao an'izay ary zay ngambany mbola niaraka taminy ianao tam'izay fotoana zay miaraka taminy aho satria ny antony de raha ohatra hoe tsy miaraka aminy aho tsy miaro anazy fa ny tena ao anatin'ny saiko sy ny oloko tsy le mahaolo tsy mahandro rajoelona anazy fa le zavatra tsy rariny atao aminy mahatonga anahy niaro anazy ary ny tena aho tam'izay fotoana zay fa hoe olo-pirenena io mbola tsy very zoa io olona io ka voalaza na lampandrena fa afaka mandeha na izy anazy tiany ale eto Madagasikara raha mbola tsy very ny zony avelao izy andeha de teneniko vakoa mbola naritra faly izy fa nitadidiko tam'izay fotoana zay moa zany nisy nanao an'izay t-shirt zay de manao pataloha ohatra ny orange hafahafa makamana fotsiny jery le rehetra le pataloha ohatra hoe pataloha-mbehivavy zay le izy ohatra ny couleur hafahafa zay le orange ka za hoe zay ohatra hoe mba tsy fahatsiarovako fotsiny zay fa retretre teo de hoe zareo tao de hoe merci maître félicitation maître de tafavoaka tsara le zavatra tsy very ny zony Andriamatoa andro rajoelona voaro tsara izy araky maha-olombelona azy mangolo-pana politika azy ka te am'izany retretra zany de niaro azy foana ka zay nitenenako aminareo fa hoe tsy misy olombelona raha za tenako zany fahitanareo anahy ary zay mahatonga anahy hiteny amin'ny hoe mahavoaka ny tena koa za tsy avokana parti politika na avokany ranona manokana fa ny zava-misy no iarovako olona inona zany nampiovan'ny maître zany tao ambadiky zay nampiovana zany taorianan'izay rehefa lasa président izy de le zava-misy zavatra ataony manodidina Andriamatoa président sy le izy no everiko zany hoe anatanteraka ny zavatra eritreretiny hoe hanao an'izao tsy tanteraka ny zavatra eny fa ohatrany hoe za mihitsy zany no everiko hoe zako mihitsy nambakainy mandrina natao an'izany za tsy nanao ratsy ianao za olona nanampy anao hatramin'izay maninona fitahana ampanantenana zavatra tsy misy mamoy mora foana sisy ny teny gasy manantena tsy misy ny sarotra fa mamoy mora foana zao hatramin'izao zavatra iainako za am'izao taonako zao de mbola io foana lainga foana na manana anahako nefa za fa mba manantena fa hoe ty tanyrazako ty randriamanitro alohany mba hafatesako mba ataovy mba mandroso mba hoita masoko nefa tsy zao andrazafady aloha zafady fa tsy zao amin'itsy le fandrosona tedaviko amin'ny mpitondra fanjakana fa satria mba afaka mihinan-kanina le malagasy mitafy mianatra tsara zany salama tsara izy mialatsiny fa ohatra nanapaka anao fa na izany na tsy zany aza de izay ny zavatra andrasako maninona ny fitahana zavatra morange manome anahako an'izany ary rehefa azoko zavatra io mihina fa miara-palitsika malagasy rehetra satria zay ny tendavitsika tsirairay avy zay any le fantaniasaka napetrako te hoe inona le fitaka azonao tamin'Andriamatoa andron'irina rajoela tam'izay fotoana zay fa efa nivalinao moa zany le izy hoe be loatra le izy raha tantaraina zao tantaraina be loatra eny azy iroso ao anatin'ny adevitra lalindalina kokoa ngamitsika maître mahakasika ny resaka fitantanana ny valanaretina covid-19 ity miparitaka mafy izy ity eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny OMS de nanambara fa hiditra amin'ny 3e vague ho atsika ty Afrika zao tsika ao anatin'ny 2e vague tsika am'izao fotoana zao eto Madagasikara io ny zava-misy eto nisy an'ilay hoe plan covid ririna napetraky ny fanjakana ahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay satria ohatrany hoe manjavonjavo ho an'ny vahoaka ny zavatra apetraky ny fitondram-panjakana amin'ity ady ho an'ny valanaretina ty betsaka ny ripaka tsy hoe manjavozavo ho an'ny vahoaka le izy fa tena manjavozavo ho an'ny rehetra na ho andry zareo mpitondra aza manjavozavo satria raha nisy ny première vague naniditra ny 2e vague ary tsika hoe mbola efa miflote fa nitsingevangevany zany fa ohatra hoe androso sa tsy androso izao ndray hita zany 3e vague de hanao akory ohatrany hoe tsy fantatro ngamba fa ato aminareo azy ao androany de ohatra hoe
ohatra hoe mbola anaty mbola manonjanonja zany mbola manonja zany fanjakana zao fotoana zao a fa tsy mpanoratsony hoe miara-manonja fa fanjakana mihitsy manonja hoe manonja ny deuxième vague mbola endre anatin'io zany de milomanomano eny de hoavindray troisième vague de tsy fantatra tsony natao a androso sana emitra ka zany rehetrehitra zany a dia everiko fa tsy fananana azon-damosina ipetraka amy tokony hoe hitondranao tany sy ny firenena ianao fa i filoteny lava eny eny tsingevaeva lava eny sanatria vava hoe ohatrany tahetindrika tsingevaeva ohatrany tahetindrika zay fomba filazantsika malagasy azy angama aloha tenena amin'ny anarany mihitsy zay izay mihitsy lizy ka zay indrindra mahatonga ana mametraka zay fatan'izay mantsitsinina hoe raha fomba fahitany maître Willy Zafinjatovo an'ilay izy ve hoe le filohampirenena mihitsy tsy mahay mipetraka amin'ny maha-filohampirenena anazy sa le politika amin'ny ankapobeny mihitsy tsy tafavoaka manoloana an'ireo mpiara-miasa aminy a sy ny hoe zay politika na fampanantenana pokaty napetraka tany amboloany zay ka le fanontaniana io tokony tsy mipetraky satria ny fantatsika ny zavatra marina sy misy amin'ny tany sy firenena anankiray dia indrindra fa neto amitsika nehitantsika de filoham-pirenena manapaka sy manidy ny zavatra rehetrreto amitsika isy mihitsy zany hoe hoe mitsingevaeva kanefa na zany na tsy zany aza inona no nana président république hoe conseiller ao aminy ao mba manome torohevitra ve reo mba mananatra ve reo mba manao zao zao ve reo sa tsy ka raha manome ve io mba misy mieno ve izy sa tsisy mieno dikan'izay zany na manome torohevitra arany conseiller ka tsy mieno président hitanao akory zay zava misy porofo zany am'izao fotoana zao a ohatra ny mandeha fahatany fotsiny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe avio izy fomba fiteny mavazaha zavatra avio ena mpandehanay no mahitsitsy kely ty zao io zalaba misy ana fa aza le tipitopitsika eny mba sarosarony kely io zavatra io fa tsy mety zavatra ao enonareo hoe teneny mpanohitra misy zavatra kely azoazo tianoraisina zany satria zavatra teneny mpanohitra etretra de marina dodoly a satria zavatra ataony zareo tsy tsikirainao ka raha tena ohatra ka misy fahendrena amy mpitondra de tokony enoiny tsara ny teny mpanohatra enregistrena tsara mihitsy de mivory rehefa aveo mifampiantso aizy nareo conseillère mpiara-miasa akaiky ny ministre zao enonareo re zavatra eny a andao amboarina ary ty zavatra ty a zavatra nataontsika tsy nay teo a mba atapina ny vavan'ireo mpanohatra reo a afahantsika mandroso satria raha ohatra ka mandray marina izy satria mpanohitra ke zao manjary conseiller ny ka raha ohatra ka raisiny zareo marina nreny mpanohitra sy anatra ataon'ren'oloreny sy tsy fitsikirana ataony a dia matoky aho fa androso lasa lavitra mihitsy fitondrana io satria mahay miaino mahay manamboatra mahay manatanteraka ka raha ohatra ka veloko ihany koa ka manao an'izay izy za matoky mino a fa tsy problema mihitsy ny ilatsaka indray fanondrony anerenany fa raha izao fitandrina zao izy zéro c'est de la merde ozy izy ny vazaha tsy misy tsy toafivoaka intsony satria ny olona rehetrrehetra fa manomboka laginina za miresaka aminareo zao hoe mpakany province foana any ny asako foana makany ambanivohitra makany faritany a fa ny olona vao mahita de miteny metra zao hoe oye zao mahazo anay salam zao ino nataonareo io tsy raha tsy za mpitondra fanjakana ao a fa za vahoaka ohatranareo koa fa miteny fotsiny raha fa zavatra tsy mety a ka le zavatra teneny koa nge zay mbola averiko koa zavatra zay raha diso atopoko zavatra teneniko rehetrrehetra ohatran'izao tonga fa tenenao mety raha diso nge zavatra teneninao zany raha tena diso hitareo resy lahatra de za hoe mifona atopoko na hitinao nalakely mandoalika de mifona de ifona tsy maninona matonareo tsy tonga miteny an'izany amiko hatramin'izao a marina zavatra teneniko ka raha iverinareo fa marina zavatra teneniko a mba tsy afady re tompoko mba tsy afady ahitsio ny dia fa tsy hoanako nge tenenako an'izany tsy hoanako ny resako ny zavatra rehetrrehetra fa ho an'ny taranakitsika ray manontolo malagasy ray manontolo na ny taranakinareo mpitondra am'izao fotoana satria inareo mpitondra reo ge tadideo fa tsy hoa mandrakizay nareo na ohatra nareo mbola tsy hoe hotsona mbola velona aza mbola ho tratra n'le hoe alternance any prison koa nareo satria nareo manao alternance any prison ke am'izao fotoana zao apidipidirinareo any prison ny olona ka tadidiny olona koa re zavatra rehefa tonga koa fitondrano atao amin'ny olona rehefa aveo a fandipitoerana de any prison koa nareo satria le zavatra nataonareo ihany averin'olona aminareo ka noho izany aitsio le di fa azo atao ohatran'io tsy hoe tombotsoa akory io fa hoe raha manana fahefana de etiko anenjenandrany de etiko hoe anatanterahana valifatiko zao tsy hany mihitsy izy hoe le fahefana namenao ny fidianana anao namenanao nandroanao de hoe anao zavatra tsara petraka ho fatsiarovana hoe
tsara le fahatseroana nataony rano sy rano idirako ihany zay resaka demokrasia mantsy zay isan'ny tafiditra resahan'ny maître zay rehefa aveo fa mialohan'izay tsetsatsetsatsyaritra kely ty fanontaniana ty hoe ianao zao avy any tapany atsimony nosy iny fahitako any maître tena avy any mihitsy nanahoana marina le raha be rary androy am'izao fotoana zao ianao isan'ny mpisolo vava nanaraka an'iny raha iny ianao aiza ny afarany am'izao inona marina tena zava-nisy tany tam'ireny fotoana ireny tamin'ny volana febroary tany Ambovombe 2020 nanana audience tany amin'ny tribunal ny Ambovombe ary tany tamin'io de efa nahendry sy nahita ny raha be rary io de rehefa tonga teto Antananarivo verina avy any de efa niteny tamin'izay tadiko tsara fa hoe efa niteny aho hoe io be rary io le toerana lehibe na mipetrarany raiky sy ny reniko teo mipetraka zahay teo de ndeha nianatra fantatro tanany lehibe io toerana io ary efa misy tsena fa misy tsena ka maninona no etraketrahana ohatran'io fa misy olona mipetraka koa izy io fa napetraky ny mera teo aloha teo fa tsara toerana daholo le olona maninona no etraketrahana tahaka an'izay le izy hoe le olona teo ndray mbola vonjena nandefasana maramila gendarme de nitisirina misy maty rary mihitsy ary tam'izay fotoana zay ihany koa de efa niteny avy any Ambovombe fa hoe jerevo anareo tsara ho angiry ny kere am'ty taona ty fa tena février io mbola milaza février 2020 ny pamba sy ny rehetrarehetra ny UNICEF sy ny ary mbola tatary amin'ny mai juin taty vao niteny fa za tamin'ny volana février de efa niteny tam'izay fotoana satria rehefa niala tao amin'ny Fort Dauphin nandeha tomobile ao any Ambovombe de teny an-dalana manomboka ty Amboasary de hitako fa mangahazo ny voanjo ny bageda manao maina tena mafy be dodolo ny raviny hatramy ravina raketa manao ohatran'izao ka za zany tatsimony tenako na lehibe ana zange de miandromby taloha fatao tsara mihitsy elakelan'ny raketa re fandana miandromby fatao tsara mihitsy fa tam'izany fotoana zany dia nalalaka tsara na misy arany kere tam'izany maitsomaitso tsara ny ravina raketa fa tam'ty de tonga de ny frappé anazy zavatra tena vo mihitsy ny saiko hoe ratsy zavatra ty de efa niteny de tsisy nandray le zavatra niteny ny UNICEF sy rehetra teny any le izy de rehefa aveo moa zany dia farany nieritreritra ny sakafo ary tadio tsara fa itsika za ohatrany hoe komika angamba le izy fa tsy vitany komika motsy fa manafotoana mihitsy za menatra mihitsy satria ozy hoe itsika malagasy indrindra fa mipitondra am'izao fotoana zao tena mpampiasa nyty le hoe mpiara-minombonantoka raha vao miteny ny mpitondra mpiara-minombonantoka marary elahy zay satria elahy tsy maintsy miantoka elahy foana ny miantoka ao zay mahatonga le mpiara fa izy tsy hanao n'iny fa elahy foana ny ampiasaina miantoka ohatran'izany UNICEF ny PAM lily USAID fataro tsara reo nge manome sakafo any atsimo any reo de rehefa tonga re zavatra e de tonga mpanao fanjakana hoe ty zahay zao ohatran'ny izy ry nanome voly io sy nanome sakafo mana fotoana zay natao hoe menatra ny tenako rehefa menatra ny tenako nandray za moa ko ohatrany hoe teny foana matetiky sady misangisangy hoe je suis fier d'être malgache rehefa anteny iny ianao gasy de somary abotsoko kely ny tratrako aloha za hoe je suis malgache et je suis fier am'izao fotoana zao fa manomboka menamenatra hoe mamalagasy ana de tianao hoe malagasy fa tianao komorianina satria menatra am'le ina mamenatra ny maître zany mamalagasy anao am'izao le atao mpitondra fanjakana sy le zava le fiaina fa malagasy tsy manjary de lasa menatra de hoy za hoe janona gasy any ave say findra komorianina fa tsy rariny tsotra fa menatra ny tenako am'izao fotoana zao ka izay no ataoko hoe raha manao an'izay nareo mpitondra fanjakanareo ho very ny tany sy firenena afa-tsy ny resahana moa zany le nationalité le hoe isy ho latsaka mpitondra firenena hafa hoe mety ho latsaka président république iny mbola resaka hafa iny ngamba tsy fantanao resantsika na tsy resantsika rehefa aveo fa le hoe le zavatra tsy mety de ohatrany hoe manosika andry maître Willy anao komorianina fa tsy lasa zao iverenao kely le resaka berary andreo nahoana ny tena ny afarany zao hatram'izao de hoe mbola eo fotsiny le zavatra sy te ino averiko foa fa iry zareo tim zay vitsy tao no narahan'olona zavatra natao fa le IRD zay betsaka ao amin'ny conseil municipal
no nanaonao foana na tonga reny zavatra zeny zany hoe mbola misy toerana malalaka afahana manao tena tsara zany tao be da be no bovombe be tany malalaka fa tsy problema mihitsy zany any ny tena be tany malalaka indrindra sao de mba misy volamena kosa le toerana tsy fantatry fa zao ary zao enao resaka volamena fa le hoe nametraka hoe engin any président maly afako maly ka telo pilara inona rehetrarehetra anina ankesa be mpafanao de reny le engin fanaovana fetina miasany amy carrière fitrandrahana volamena sy anyreny nieniko zany telefône nazoko satria araky lazaiko aminareo fa hoe zanatany any ary olona rehetrretra tianahdolo zako mifankaty amin'olo rehetrretra maso telefône avyany hoe efa manomboka mitady tanina carrière daola ny le chef ato maître le mpitondra fanjakana satria efa misy engin amen'ny président hitrandrahana volamena sy le vato sy ny karazany kaive zay ao ny nareo ajereo avao fa ho hitatsika mifandehany eny ary ajatsika ngambany mahakasika any satria mbola misy resaka raha volamena ihany kio no resantsika rehefa aveo resaka 73 kilo fa tiako iverenina kely mahakasika an'le vaccine ny teo anivon'ny présidence tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny présidence moa zany raha ny marimarina kokoa nilaza omaly tao anatina fahitalavitra anankiray fa mangataka ny andriamatoa filoha marika ravalomanana zay lehibe ny mpanohitra hotsindromina voalohany amin'ny vaccine ahoana ny fahitan'ny maître Willy Razafintsatovo an'izay zavatra zay satria raha tsarotsika tsara de nisy ny lahara-pahamehana zay napetraky ny fitondram-panjakana ary filohan'ny repoblika mihitsy nilaza an'io vao tsy ela fa ny miaramila isantafiditra ao anatin'ny deuxième zany hoe faharoa amin'ny lahara-pahamehana amin'ny fanaovana vaccine io ankoatrin'ny mpitsabo zay ahoana ny fahitanao an'izay fanapahakevitra sy sosikevitra zay zao le izy raisina am'le tena zay foana ataoko hoe miteny azao androany raha diso de teneno ara-petso satria mety sotinareo zavatra resahako zao mahasoa sa maharatsy manao vaccine matondy takiny vahoaka malagasy io takiny mpanao politika io de mahasoa zany rehetrarehetra manao vaccine angetra am'izay polio nina rehetra tsy natao aratsy akory zany rehetrrehetra zany na peste na vaccine ataony rehetrrehetra zany fa asoa ka raha ohatra ka hiteny ny fanjakana am'izao fotoana zao fa hoe andriamatoa Ravalomanana atao vaccine voalohany kina maharatsy an'izany za manao hoe misaotra anareo amin'ny anarany zany satria neritreritra mba hasoa azy zany nareo matondy tenareo vaccine izy zay resaka fahasalamana zay fa atao amin'ny resaka politika indray satria misy lafiny roa manko zavatra io atao amin'ny lafiny politika le izy ohatran'ny hoe le fanjakana malagasy zany zay nibanatra am'izay ny fipetrahan'ny mpanohitra ao amin'ny parlemanta de efa manome ny solution de efa milaza sady efa mibaboka sahady fa ifoloany fampanohatra io zany andriamatoa marika Ravalomanana no tokony apetraka ao amin'ny parlement satria lehibe mpanohatra zay mahatonga reny ka ena problema am'izany ka za miteny raha ohatra hoe zay fandeha lizy isorana ny fitondrana fa aza atao resaka be fotsiny fa taterao apetrao ary izy filoam-panohatra anazy amy toerana misy anazy satria avelao izy hiasa satria na izany na tsy zany ary mbola averika le teniko teo aloha teo fa hoe le fiainonareo ny tenin'ny mpanohatra ye mety neo tsy maintsy ampandroso ny tany sy firenena satria ny tenin'ny mpanohatra no afahanareo manitsy ny zavatra tsy mety ampidiro ao izy ina loala am'izany araha misy zany zany de zay manao bravo mihitsy bravo satria efa misy fandrosona zany amy toetra satria le toetra zany mba hoe mba ilaina hoe mba misy fiovana koa le toetra efa misy fiovana zany le toetra n'le mpitondra ka noho zany efa manomboka miatsara efa manomboka miatsaratsara koa zany ny fandeha sy amin'ny ao avitsika raha somary rito kely zay resaky resahan'ny maître zay raha ny fahitan'ny maître veny fa satria tao anatin'ny rotaona mahery mantsika zao niaina tao anatiny zany hoe fitondrana andriamatoa andrinirina rajoely zay mety isy ve zay zavatra eritreretin'ny maître tanteraha zay de hoe ny fametrahany fitondrana ahoana tsisy ny mpanohitra ao anatin'izay zavatra raha io fomba fiasa io tsy maintsy misy satria matody teneniny mety ho resy lahatra izy ny fahamarian'iny zavatra io tsy vitan'izay fotsiny iny hoe marina zavatra teneniny fa hoe voalaza ny lalam-panorena zany zavatra zany kina hoe maharatsy fanekena tsy fanataiterana ny lalam-panorena tsy fa soa hitsaky tsanasanaandro hoe ve mahatsara n'le lalam-panorena pour une fois mba indray mahate mba taterao re olona isady anareo zao nefa manome solution atao man'izay tsisy maharatsy azy satria vo mainky aho miverina ny olona milaza hoe tia ka ireto olo reto ohatrany hoe olona hoe misaina ihany io izy io fa miverina amy zavatra tsy nety zay nataony teo aloha teo manao tsara sy ny marina izy de manaraky ny lalàna koa amboniny zay
eny ary vaovao voanivoaka omaly ihany koa tao anatin'ny fahitalavitra vahiny France 24 moa zany raha ny marimarina kokoa ny hoe mahakasika ny vaksiny AstraZeneca amin'ny volana jiona no farany renouvelant an'ilay vaksiny tsika nefa tsy tafiditra tao anatin'izay zavatra zay fahitany maître hoe mety hanao ahoana tsika satria 7 tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao de hoy za hoe rehefa sy tafiditra am'izay tsika de ohatran'ny fomba fanaotsika zay mahazatra tsy misy zay tsisy maharatsy azy izy ny teny gasy hoe de hoe angataka hoay izy ndray moa tsika zatra mangataka velona mangataka eny foana tsika am'le fotoana zay mahatonga ny hoe le mamena radodolo zay mahatonga le enatra dodolo zay angataka hoay izy moa marina tokoa zany satria vao maly mihitsy ny hoe lazainy France 24 fa hoe tsy renouveler contrat ina Zenica moa teo AstraZeneca intsony ny européenne ny firenena européenne fa hijanona amin'ny mois de juin tsika nefa zao tsy ambony tsy ambany ohatran'ny loalikalika tsy fantatra naizanaiza misy atsika fa misy an'io AstraZeneca am'le hoe covid isy io sy ny karazany io nataotsika io zao mba nidiratsika nefa tsy fantatra koa nefa raha tsika amin'io na aiza na aiza ao anatin'le hoe le anaty onja foana zany le mifloty le mitsingevaeva tsy hita zay lohany sy vodiny ka mihevitra zany tsika am'izao fotoana zao hoe le 27 000 lions 27 millions de malgache hoaiza rehefa avy eo zany fotsiny hoe eo ngamba le hoe mety hoe spécialité tsika le miova tampoka mampiasa le fahaizana mangataka de iny ngambany hoe mba hoe antenaitsika hoe mba isindray ohatranay zany zao hoe le 70 ans miakatra za zao mbola tsy nisoratra tsy fantatry fandeha tsy mazava amiko mihitsy le zavatra mbola tsy nisoratra le vaccine tsy misy tsy nandeha tany natay ary mbola tsy tao tsy misy ka noho zany mbola miandry ana deuxième vague troisième vague koa ngamba mamana quatrième vague fa raha izao vague voalohany zao tsy alehany eny ary isan'ny mahatonga an'le hoe fitavozavozany ny fanjakana amin'ny resaka ty vaksiny ty maître raha ny fomba fijeriny olona sy ny mpanao politika moa zany ny hoe ny fananatsika an'ilay CVO zay reharehan'ny fanjakana mafy moa zany nampina gelile misy gelile plus ary hatram'izao io zavatra io maître ho an'izay voan'ny le aretina zany de tsy maintsy tafiditra obligatoire ao anatin'izay fanafody zay io CVO io maître ave matoky ny CVO zany tanina matoky CVO sa tsy matoky CVO efa anteneniko zay tany amin'ny invité du jour tany amin'ny Real TV tamin'ny Gaskar zaho tsy misotro an'io CVO nareo fa manino insiste be mihitsy Gaskar tsy fantatro fa lazainy aky sady za koa mety hoe sady mahabe voky io no mahabe vody ka za tsy misotro an'io aleoko tsy fantatro tsy misotro ny aleoko maty akoa raha fa mba misotro zavatra fa tsy azonao amin'io fa efa misy koa zany vaksiny tsy nianatretra aleoko miandry ny zavatra reny fa raha za hitanareo zao en forme tsara fa ny zavatra ataoko fotsy de je prends mon petit apéro le midi le soir kely avec modération zay fitenenana eny ary iroso amin'ny loha hevitra manaraka ngambitsika satria ajanokeo ny mahakasika an'ilay resaka vaksiny kabariny filohan'ny republika satria kabarindray izy amin'ny sabotsy zao amin'ny alahady hoavy zao mantsy nitapitra ny 5 manaraka ikabary izy ao anatin'izay ny zavatra noresahany tao anatin'izay ary teboka isan'ny ngezabe de ny hoe demokraty ny filohan'ny republika ary isan'ny izingiziny ny ministry ny serasera io zavatra io atao anatin'iny ady hevitra iny ny fantany napetraka maître Willy Razafinjatovo ianao isan'ny mitazona ny mahavoaka na mampisolo vavanao tamin'ny Ramatoa Arfine zay mpanao gazety miarahantsika nahita ihany koa ny zavatra nisy teny Analakely ny Kianjanambojatobo zay avadika ho parka botanika tena demokraty ve ny filohan'ny republika amin'izao fotoana zao le izy aza asina fietsarambela tsy zavatra fiainam-pirenena aza atao raha tokantrano fiainam-pirenena ka hoe zavatra ataonao tony-tranonao ato zay asosoanareo de ho vilarina hoe ho any amin'ny fitoram-panjakana misy envergure hafa mihitsy fipetrahany hoe toram-pirenena satria zay mahatonga anao manana conseiller BDB manana zao sao hifanoro hoe zao le raha-pirenena fa tsy atao tokantranonao fotsiny resaka demokrasia tsika androany de zay tsy marina zany misy demokrasia zany ohatra fotsiny hoe resanao teo moa zany hoe kanjagny demokrasia fafoanany io satria tsy demokraty izy ny resaka demokrasia zany fanajana lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena
impirimpiry moa mivazavaza mpanao politika no vahoaka ohatranay zao vahoaka tsotra ohatranay zao a hoe manina ny itsakitsahana foana ny lampanorenan'io tsy de angamba exemple tsotra fotsiny le hoe fametrahana ny lazaintsika hoe ty anankiray ty le hoe le président ny mpanohatra tsy misy efa tsy misy sady be de be ny azo resahana be hoe azo resahana fa za fotsiny koa zany a hoe ty ngamba ny zavatra akangena koa hoe fa hitantsika hoe tsy misy ny démocratie ao anatin'ny tany anankiray miaina ao anatin'izany démocratie sy tany républicaine zany a de misy le séparation de pouvoir misy ny exécutif a misy ny parlement ary misy ny judiciaire eto amitsika ary tompoko fanontaniana ampahatsorana no za hoe petraka ve zany séparation des pouvoirs zany eto amitsika na zazakely ery ara tonga de hoe tsy misy an'izany eto hoe satria ny exécutif no mibaiko ny parlement sy mibaiko ny judiciaire parlement moa tsy tenena ntsony hoe reny président hoe miantso ny RSD IRD sy ny député makany aminy atsony premier ministre makany any amin'ny exécutif zany a exécutif ihany koa mbola mibaiko ny judiciaire amin'ny fitsarana any amin'ny ACC tsy tenenina ntsony a na atikatra amin'ny fitsarana tsotra tiara de misy bokotra tena miraikitra mihitsy tsindrinjareo amin'ny exécutif ao a rehefa misy olona tiany gadraina de gadraina rehefa mi olona tokony hoe nangalatra sy namono olona zao azy atao de mandeha foana mivoaka ireny zavatra rehetrarehetra eny a de hitanao fa hoe tsy misy fanajana zany démocratie satria zany natao hoe démocratie le séparation des pouvoirs fanajanana zany ty ngamba ny mety manafotoana ny sasany a na mety mampimeny olona koa tsy mampanirina raha zaiko ihany hitanareo a rehefa tonga président république na makany izy moa tsy makany am parlement zany fa reo parlementaire fa makany aminy rehefa misy zavatra ampanaovana azy a hoe avy any am président pararehetra ohatran'izany koa ny fitsarana rehefa tonga président hoe malatra cour suprême malatra zao mahita andreny tsara sy ny zavatra rehetrarehetra ny olona tena de pararehetra mangovotra tena zava-misy ao aminareo tena misy zany na tsy misy ao aminay zany hitan'io hoe le baiko sy ny rehetrarehetra hoe le tsindribokotra tao resaka tsy resaka corruption tsony fa trafic d'influence zany nefa tsy azo atao zany amy resaka démocratie fa tokony samy aleo tena ireo fanjakan'ireo a ny exécutif a ny parlement sy ny judiciaire ka zay mahatonga anahy hiteny fa hoe rehefa tonga le président de mangovotra mipararehetra manao bravo hatramin'ny manao bravo mitehetehaka manao ohatran'izao mihitsy le ravina avy atorina ato ka zany rehetrarehetra zany a tsy ahitanao le sarina sorotsoritra démocratie satria tsy zany natao hoe démocratie fa fanjakany ny exécutif a lasa ohatran'ny dictature mihitsy ary nefa rany ka noho izany a miangavy manasa anareo ampanajana mpitiavana apetrao eto amitsika re tompoky le démocratie satria zay voalaza ny lalam-pandrenana betsaka nazo resahana amin'ny resaka démocratie io fa zay ngambany hoe tsotsotra ngambany hoe zavatra atao hoe mety misy mampime misy manorosory mialatsiny am'zay sorosorainy am'le zavatra fa zay zavatra misy isan'ny resaka voakasika tao anatin'iny no maître ny makasika le resaka hoe tsy misy mpanao gazety no tazomina ponja sy nampidirina ponja fa izy no nanao taratasy raha mahakasika ny arifina ny tiako resahana sy ny hoe mpanao gazety ia fa ahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay sy ny tenin'ny filohan'ny république zany tamin'ny zavatra iny raha sika zao ny arifina sy liaraka tamin'ireny androany président ndreky eny mifonja de napitsy hoe voaly olona reo de tamin'iny any teny ny pitsin'iny koa fa hoe tsy resaka tsy démocrate mihitsy zany zavatra any ary manapatra fahefana mihitsy zany président zany inona ny idirana any amin'ny raharaha judiciaire inona fahefan'ny président mamoaka olona any amin'ny fonja mieritreretra tsisy zany mba manontaniry conseiller na mba mieno le conseiller raha ohatra mba manoa miteny izy fa ngamba izy tsy miteny mihitsy fa izany rehetrarehetra zany zao teninao manko hoe arifina sy le mpanao gazety hoe ny tonga hoe androany président teny amin'ny tanora de napitsy hoe avoa ireo aizako mbo nile nisan'izany era zao tontolo zao fa ngamba président manana pouvoir judiciaire raha ohatra any amin'ny amnistie izy a na afaka manao raha ohatra ka efa misy condamnation définitive ka manao amnistie izy afo zay fa raha ohatra ty olo ty mbola ao amin'ny détention provisoire
za fa nialatsiny tamin'ny arifina aloha hoe azafady fa ohatrany tsy mety tetraka momba anao fa tsy ianao no tiako tenenina fa ianao fa tafavoaka misaotra an'andriamanitra fa ny teny am'le fanao fandefasana hoe zay fanaparana le fahefana no tiako tenenina fa hoe tsisy zany jereo monsieur le président raha mihainao zao zavatra zao ianao na le conseil anao hoe tedava conseil danja be tena may ianao fa hoe tsy azo manana zany fahefana zany président république mamoaka olona mananana détention provisoire raha toko mahitsy ny fantaniana maître de hoe raha ny fahitany maître zany le conseiller mihitsy no fopla angamba ny fomba fiteny tanora azy raha ny fahitanao azy ve am'izao fitondrana zao sa hoe le filohan'ny république mihitsy ny tsy ao zaho mety tsy any mihitsy satria fopla ve sa tsy za ohatra le président mihitsy everika hoe mafisofina na hoe le conseil vendrana ona jerevanareo fotsiny izy hoe manao zavatra tsy mety jerevanareo fotsiny tsy mba tenenina raha miteny tokoa le conseiller angambany mety ho tsapa le président tena marina zany mety miemotra izy fa araky fantaninao angambany hoe mety miseho koa zany zavatra zany hoe tsy miteny le conseiller fa velainanao fahadisoana anapatra fahadisoana le président zay ngena ataoko hoe aza mampidera na tiako tenena hoe aza mampidera erreur fa hoe mampidera fa aizana fa aza mampidera erreur tena mampidera erreur mihitsy ake zany hoe zavatra fahatany ampiderain'olo le hitanao za fa tena mahay zavatra fahatany aminanao foana za ve de afinaritra eny ary maître tsara-patsahivina anao mpijery an-trano moa zany fa ny maître Wilira Zavinjatovo na i maître Olala no vahintsika ato anatin'ity fandaharana ity fa teboka maromaro ndresana ity fa hofitina aminao amin'ny faran'ny fandaharana mitoy ny adevitritsika 13 mai 72 laka misy zao ny daty ny 13 ny volana mai inona no mampiavaka ny fitiavan-tany razana tamin'izany fotoana zany maître sy ny fitiavan-tany razana am'izao fotoana izao raha toko mahitsy kokoa ny fanontaniana satria nisy an'izay hoe daty tsy azo kosena teto amin'ny firenena zay raha resaka 13 mai 72 ianao de mampatsiaho tam'za tambola taloha mpianatra zany tamin'izany fotoana zany mbola nisy volo tena tratsareko le ataoko ohatran'izao de mipetraka ho azy le ataotra tsipy fotsiny ka tam'zany nanerana be mihitsy satria na ny satroka raha tsy nataoko na rehefa tratran'ny orana tsy mampaninana mihitsy fa am'izao fotoana zao vao tratran'ny orana tonga de simba le voliko am'izao fotoana zao ka resaka nataoko fotsiny zany mba ampimeanareo angamba satria sarosarotra le zavatra desantsika am'izao mariny zany fantainao zany fa hoe inona masamy hafa fitiavana tanindrazana tam'izany fotoana zany sy am'izao fotoana zao raha raisina fotsiny am'izao hoe zany fitiavana tanindrazana zany tsy misy masamy hafa azy mihitsy na tam'izany na am'izao fotoana zao tianao ny tanindrazanao ny dikan'izany hoe tianao vaoaka ho aminy tianao koa le tany satria tsy le tany tsy le rano mandeha ao anatiny tsy le hazo ao no atao hoe tanindrazana fa le vahoaka miaraka aminy ao zay no atao hoe tanindrazana ka tianao ve le vahoaka reo raha tianao re vahoaka reo nanao zavatra hoe tena neverinao ampitiavana marina eo natren'Andriamanitra sy ny razana ianao nataoko ty tsy misy fihetsarambelatsy ny ataoko ty tsy fitiavana tombontso manokana ho azy sy ny manodidina anahy fa na ataoko ty ho any tanindrazako mba hiadana ny reto taranaka reto na tamin'ny 72 na am'izao fotoana zao izay natao fitiavana tanindrazana fa tam'izay kosa nefany na samy hafa azy angambany hoe fomba fampisehoana lizy zahay tam'izany fotoana zany tsy mba vidim-bola mihitsy zay azafady tompo tsy voavidy vola mihitsy zay hatram'izao moa mba manandrama nge mividy volana hitanareo anazy hopaiko nareo raha hoe za mba vidividilina hoe zavatra tsy fanaraka amin'ny eritreritry hoe fantatra hoe zavatra diso ratsy no hoe vidinareo hoe vola tsy azonareo zany fa raha iso mpitiavana hoe to amy zavatra rano sy hitsiny ina afa miaraka aminao manolo tena tompoko indrindra zao fa fotoana vitsy ianako zao nao faty ary ataoko satria zavatra zay namonoko tena hatram'izay hosorany tanindrazana tadidinareo tsara angamba tam'izany fotoana zany fa ireo mpianatra reo raha nitaky ny zony tsy nisy nanosika ara-politika tsy nisy nanome vola fa izay sam'izay nanao cotisation eny nanentina tananosy lava ary zay taona lalava taontsoia rehefa nijanona tany iny DC3 de ny olona mba manao cotisation kely cotisation manome anay misy ary manome alamba ho an'ny ankizy misy manome serviette hygiénique mihitsy ny ankizy vavy satria fantatr'ireo ray aman-drenireo fa hoe reto ankizy reto zany sanam' zao de hoany tsy ahita ninina misy toana fonao zany zavatra zany tsy vidim-bola zany tompoko
za tenako zao tsaroko tsara mihitsy hoe nisy mopera vazaha zay tao analalava satria analalava moako tonga de mankao-nosilava tondrananay ny ariva alohana andehanako hoe tondrana anaky nosilava hita le mopera fa tena versaina zany miaraka aminao katrehtra tsy fantatry nazo any mopera io vazaha ny tondrany nameny baiboly are olona nameny baiboly hoe andriamanitra tena zavatra hafa mihitsy ty ary na moka ary nanany ana mihitsy hoe fangala anao concours anao théologie ngala mena mitondra baiboly maka ty tsy anaty io aho nameny mopera ana ka etreto am'izany fa hoe le fitiava-tanindrazana tsy atakalo vola io tsy natao hoe ampanakarena natao tapoka satria ny atsika nge am'zao fotoana zay ma samy hafa azy zay verina fantaninao de ny hoe ny mpanao politika eto amitsika tsy lasa président tsy voafidy raha tsy olona manam-bola dikan'izay zany a tsy le fitiava-tanindrazana ny tena ao anatin'ny fon'le olona sy netrena fa fitiavana arena sy voninahitra satria ny vola manjary voninahitra rehefa avy eo jereo va nge zay mpanam-bola ihany la hoe ilatsaka président de fity izy zao tsika hoe resaka hoe misy karana ilatsaka président république inona ny problema le karana manam-bola izy anana ny tena nanany manontany ny ory mihitsy izy raha ohatra zavatra ohatran'izany ary olany io hitanareo ge zany fa za mietrena fa tsy ho sa fotsiny izy angamba fa hoe vatra hafa le izy fa raha ohatra izy milatsaka manahirana zay idirako amle resaka nationalité hoe fahitanao any io fanapahan-kevitra sy hoe proposition zay zavatra zay hoe eny le ohatrany hoe somary miasa satria zao hoe nationalité raha milatsaka moa io karana io ina problema io nge sady mana nationalité gasy izy no karany karana ka noho zany rehefa manana nationalité gasy izy zany voalaza lalam-panona tsy lalànatsika rehetrarehetra momba andriamatra io de hoe rehefa gasy izy de afafaka milatsaka ohatran'izany ke président rajoely sady vazaha izy frantsay izy no malagasy am'izao fotoana zao zany tsika zao manana président frantsay ary zany mahatonga atsika sairana be amin'ny Élysée Paris io ake satria frantsay ve no resaka frantsay tsy lasy il faut être honnête aza me tsara vela ty fa le raiso mitena izy le izy tsy ho tafitatsika io raha mbola président io no hoe hitaka an'izany Élysée Paris zany ho atsika madiodio satria ahoana nidina amin'ny tandrazana ny France mety zay koa zany mahatonga anareo manao hoe vasanina isaky ny marary fa zay ny avelanareo amin'ny hôpitaly eto mananany aminy izy omenao tsiny am'izany vizy ke enao nge nanymahazo fahefana io fa nga ino amine nangalarina ny forceny anga enao te hifidy azy marina ny azy ary raha ohatra milatsaka ary le karana ina problema atsika am'izany aleo izy ilatsaka ngamba no tsaratsara koa fitirany firenetsika raha mity mihoatra amity vazaha ty mba karana andray mitondra fatatsika indray karana fa nge mamana hoe fahaizana manokana momba ny afera mety hoe mandeha tsara ny afera malagasy io tafita le tandrazana fa tsy ohatran'izao sady zao koa hoe resaka hoe le karana manko be da be le karana eto amitsika le mpanambola le tena mpanao vinany tena alohan'ny anazavany metra an'izay misy fantanina manitikitika be anaty hoe tsy midika ho fanambanina tsika gasy ve zay zavatra zay tsika mantsy amy tanitsika tsino ka sitrapotsika io sitrapotsika io satria tsika hoa tampatabazana am'le arena kely le vola kely le t-shirt kely rehefa manao propagande izy de mena vary kely izy zao de lasa ary zay fomba zay araky ny tena ho tena fanambaniny zany ka le fanambaniny nefany ohatrany entreteniavan'le mpitondra jereo vange am'zao fotoana zao ataony zay ampahatra an'le olona de am'izay azo ny vidina foana amy fotoana sy andro lany azy ameny kely an'zao ka izay fomba zay zany raha ohatra mbola verina koa zany le raha tianao marina te tanindrazanao manina natao an'izany le malagasy nefa nireo ny vola serena mamalagasy karaha madagasikara manina no atao zay ampahatra anazy ka za zany etrehitra fa miteny koa satria fantatreo tsara vadiko ny karana za tsy problemako mihitsy satria nafiry ny karana hitako vadiko tsara ny fianakaviany tsara zay natonga anaty fa nanambady ange taloha fa nivady ray volana sy tapany de nisaraka satria tsy tatiko ny nataony fianakaviany vadiko tam'izany nrafozako de nisaraka de tena mandritry ny taona maromaro de sendrany ty karany ty tany a Fort Dauphin de mifankaty zay izy nianatra tamin'ny université taty manko de mifankahita taty zay de tany a Fort Dauphin koa de nanarahako tany zangadala rehefa tiako ko arahako za ve tena narahako hatrany a Fort Dauphin de faran'zay hitako ny ray aman'e de mifandray tamiko
raisiny tsara olona tsotra be mihitsy tapa-kevitra hanambady azy dikan'izay de zao na samy karana aza misy ny tsara misy ny ratsy misy ny azo evanana misy tsy azo evanana misy tsy vanina koa izy ireo ohatra atsika malagasy any be da be ny tsy vanina koa amitsika malagasy aza mandainga ianao marina sa tsy marina teniko aza metsera velatsi ianao indrindra ka maneveriko hoe tena le mpanao vonany fa raha tianao hiala zavatra zay aitsy ny di fa za mbola miteny tsy manamarina fa hoe tsy fanambadiko karana akory ninona fa ahafantarako hoe olombelo io fa tsy ho sanatry mivava akory hoe zao hoe za tsy hoe fiaviana na volokotitra ny vadiko fa fanahy mivadiko ka raha nanambady an'io tsara ny toetrany sy ny fombany de nikeko ny vady fa le tsika malagasy koa raha iverina le président hoe na karana io na inona rehefa tsara toetra izy c'est l'essentiel ka noho izany aza be eritreritra am'zay satria fantatro nge le olo io fantatro tsara mihitsy le asakibara leo fantatro koa ry akibara le sy iriji sy ny karazany de hoy zany Andriamanitro rerazako aza atao mifangaro am'reo itsona renana fa tena malahelo be mihitsy satria mahatsiaro tena hoe voambaka ako satria aza ve ny tany rehetrarehetra io lasa nala de rehefa aveo ndray izy de esorony eo le gasy kely de tsy misy alofana lasa mitsy lanilany arikatra tanimbara ary le olona tsy misy tsy manakoanina tsy misy atorina zazakely tsy mianatra tsy manao eny angamba oka zany io satria malatsa-dranomasy miresaka ny zavatra any tsy mafy loatra ka somary verenako kely le resaka 13 mai 72 metre raha somary bangony amina teny tokana hoe manahoana ny fahitanao an'izay hoe fametrahana hoe tafita tiarina ve ilay tolona zay nataonareo tam'izany fotoana zany satria ianao isan'ny tao anatin'izay zavatra zay le fantanina o zavatra fantanina tena tokony hipetraka foana amy fiainatsika mamalagasy atsika mazava loatra fa matoy ianao mitolona dia te iova anao zavatra tsaratsara kokoa ka raha manana an'izay hevitra zay ianao ka manaraka anao ny olona manatevina anao ny olona de fantatro za hoe tsara le zavatra atao fa andaotsika androso fa rehefa aveo kosa rehefa tafita le tolona move le zavatra nirina sy namonona tena tamin'io satria misy maty foana naka ny tolona tao mitanterahany le olona mpanatanteraka vela izy za mitsotra aminareo fa tsy za aipitolona nitondra ny tany tsy firenena orinany tolona tam'ireny enina dia natsony Andriamatoa tompoko lahy général Manatsoara ny tenako hoe hiditra anao ministra hosolo tena mpianatra tam'ireny satria fa deuxième année tam'zany mba misy zavatra kely amlohako zany fa za fotsiny nandafa hoe mon général mbola mpianatra tompoko mbola tsy sampy ny zavatra ao anatin'ny atidohako avelao vita fianarako zay vao satria tsy ambony tsy ambany raha ohatra am'izao deuxième année zao no hiditra an'izany raha ohatra ka hiala amin'io toeran'io rehefa aveo tsy mana diplôme hanao inona ary marina nieritreritry tam'zay tsara le visionko satria vetivety any nge général de niala teo raha niala niarana tao de nanao inona rehefa aveo tsy manana diplôme tsy ninona akory fa zaho no niala fa ny fantanina moa de ny hoe ahoana tsara ny fantanina to hoe tafita ve le tafita sasy tafita le izy tafita satria nangatanay tam'zany de hoe malgasisation des cadres et de l'enseignement rehetrarehetra ny cadre aloha tadidiko foe tafavoaka tsara lizy satria tam'y fotoan'andro ny tolomana io tam'y 72 de mbola misy ministre frantsay conseiller frantsay dia ny toby nitafika frantsay te vato tany Diego sy ny rehetrarehetra dia afaky renetreritra tiarina na de misy nama koa re maramila hoe frantsay hoe le parachutiste teto satria mpianatra io de mifanerasiara samby tanora teny milalao baby foto manao iny fa eto amin'ny fampianarana moa zany nisy any koa nisy tafita ihany fa tsy tonga amy tena nilana azy le izy ka izay no mahatonga fantaninao angamba hoe tafita sasy tafita somatsara satria nevery koa fa amitsika fotoana amresaky zao zany tsy misy tsony hoe ministre frantsay teo Madagasikara hatramin'ny riany 72 reny tsy misy tsony mety nisy any ny conseiller ngamba mifanteny ambadibadika any fa reny mikasika an'le tompona andraikitra sy ny ana hoe tsara ratsy le fanarany tam'le vahiny ny conseiller nazy tam'izay fotoana zay ka noho izany nisy ny
fanantenana tsy zavatra hita fa hoe nisy kosa fiovana tsy lainga hoe fanaratsiana fotsiny tsy misy fiovana zany fa na izany na tsy zany azy dia ny fitondrana dia tsara koa raha le olona ny tolona no mandray le fahefana rehefa avy eo de manatanteraka le izy fa tahaka ny eto amintsika manko hoe marina fa hoe ohatra n'izao am'izao fotoana zao a olona mitolona ny andriamatoa any rajoelona de izy ny fitondrana am'izao fotoana zao a fa tsy am'le izy tsy am'le fahamarina sy am'rary sy nihitsiny ny tondrany ale izy fa ohatra hoe mitady arena sy voninahitra sy deradera fotsiny le fitondrana am'izao fotoana zao ka tsy tonga am'le hoe tena hoe izao mitadiavin'ny olona izao mampandroso ny tany sy firenena fa ny tolona tsy misy manaraka anao raha hoe tolona fahatany no resanao amin'ny olona fa matoa ny olona manaraka anao a tolona tsara zay fa fanatanterahana azy no tediavina ianao ihany andriamatoa maître Willy zao no mahatazana an'izany hoe mijaly ny vahoaka malagasy fa ny ao anatin'ny marina zany hoe za rehetra nitretra mahita fa mijaly vahoaka aka zay fa nazavany filohan'ny repoblika tao anatin'iny ady hevitra iny mandaingy izy zany mandaingy izy zany tsy miaraka amin'ny vahoaka izy zany tsy hitany zavatra iainan'ny olona na mandaingy aminy koa zany mpanolotsainany fa tsy marina zany isaky ny olona miteny zao retretra mitaraina manao ina na mandeha fotsiny anao mandeha nalakely za mandeha tongotra foana matetika hoe fananiko mihitsy mampiresadresaka amin'olona ontsy anao mahitany olona mantra mampalahelo eny asy mamaraparana ny resakatsika satria mandeha de mandeha ny fotoana maître Willy Razafinjatovo faraparany makasika lay resaka raharaha volamena 73 kilo raha tsaivina de tamin'ny faefatra ny volana mea no lavina ny fahafahana fangatahana fahafahana anireo tany Afrika Atsimo izay ihany koa ny zavatra nitranga teto Madagasikara tamin'ireo voasambotra teto moa zany hoe mbola naverina any amponja aloha zany am'izao fotoana zao a fahitanao an'io fitantanan'ny fanjakana n'io raharaha io a na ny fitsarana mahefa mihitsy an'izay raharaha zay hoe mety misy tsindry politika ave ao anatin'ity raharaha ty le izy ake zao e le tany Afrique du Sud afa teto Madagasikara afa ny teto amitsika de ny fivoahany le roplanina no tena hitatsika zany fa hoe nisy zavatra tsy nety nisy milaza sasany hoe tena ara-dalàna mihitsy voan'ny roplanina fanjakana nefa manisy manasisika hoe tsy ara-dalàna ary zay no hatram'izao ny hitazomana an'ireo olon'ireo a fa zahoaka azy zany eo mahasolalàna fa tsy nahatratrarana volamena reo olon'ireo trafika volamena teto Madagasikara sanatry mivava akory tsy nisy zavatra hoe nanenjehana azy tokony nanenjehana azy akoatran'izay fa hoe mivoaka tsy ara-dalàna o sisy fanjakana de après eto aloha fa le Afrique du Sud kosa nahatratrarana le volamenareo le olon'ireo ka le volamena koa hatram'izao hoe tsy fantatrareo avy de aiza tsika manko misisika foana hoe avy aty aminay io ka ny malagasy io ka ino matsy le mampirearian'ny fanjakana hoe averina ty le volamena mifanirina manina atao hoe fanirinay fa tsy hoe zao sy zao mifanirina satria masy mandidy amin'ny tany ny Afrique du Sud tahaka atsika malagasy masy mandidy amin'ny tany tsika amin'ny lalàna sy fampiarana ny lalàna eto amitsika any aminjareo zany a tratra ny tany aminjareo volamena 73 kilo mahery io a dia anjarany mampiatra ny lalàna any aminy sy ny fitsarana any aminy sy ny reveriny fa hoe rary sy retsiny io zany izy zany am'izao fotoana zao a de milaza izy fa hoe tsy amenay liberté provisoire reo olon'ireo a tsy averinay volamena fa ty aminay inona tsy hitako mihitsy izy zangy zao hoe maolotsotra ana de io zao hoe normaly ange zany manina ary tsika mitrôtrotra mitsambokomboko na manao inona amin'ny zavatra ohatran'izany satria raha misy ohatra be da be eto tsika matetika hoe misy drogue e misy cocaïne misy an'izao misy rongony tratra aty Antananarivo avy any Betroky na avy any Diego avy ananina fa nga averina ny Diego reny fa tsy teo am'le toerana tratrarana azy no dorana hoe tazomina tratra ty amitsika cocaïne sy nana fa nga averintsika ny Colombie na avy any Peroa fa tsy eto amitsika tratra any amin'ny Afrique du Sud zao le volamena nga averiny aty aminao atazomina any io anana fahefana malalaka zany fa tsy hoe akory hoe na io averiny aty aminay azafady tompoko inona mila lalaka de tomana ianao de tsy lalilany ohatra zazay ameo anay tsy veriny eo za milaza aminao fa tokony tsy verina raha izay tsy fantatro hoe zay ny filazan'rareo azy ka tsy haiko eny ary farany angamba maître
mahakasika an'izay hoe fitantanandraha raha politika amin'ny ankapobeny zay ihany a sy fifandraisany am'le resaka fitsarana ifandraisanao teo moa le resaka hoe fisarahm-pahefana fa raha io fandehany hoe fanadiadina am'le resaka 73 kilo ty maître ve tena matoko fa reo olona voasambotra sy voatazony reo no tena tompon'ilay entana raha hoentitsika hoe amin'ny mampisolo vavanao indray ny hoe tompon'ny entana tena tompon'le volamena tsy fantatro mihitsy satria natany hoe Afrique du Sud ake fa zao koa tsy fantatra zay connais pas les faits manko le zava-nisy fa hoe efa mipetraka ao le zavatra ndraisy nosena am'izao mo ve taizy io tampilatana ilana tamin'ny sakosy liana sasam'izao ve tsy fantatra fa le hoe filazana hoe iza marina ny tompony itsika tsy mahana taratasy mihitsy afatsika milaza hoe anay io zavatra io fa le olona liany inge le hoe société avy any Dubai milaza fa hoe ho tompony zay lazainy le hoe le fifirena malianina fa hoe fo io zavatra io zavatra porofo efa misy zany filazany le tompony fa hoe anay io zavatra io ity le taratasy io izy zalahatany zay zany fa rehefa natolo lefa le taratasy to izy maliana fo io fa tsy avy aty aminay io zavatra zao tsy fo io zavatra io izy milaza anao tsy fa midrokodrokina tany zalahy maliana de mody atao fo io zavatra io nefa tsy zay le zavatra fa te anazy mariny ohatra zany oa na hoe tsy anazy io zavatra io fa izy koa zany mba farafaratry mba manana taratasy izy na fo ary ny taratasy iny dia efa misy commencement de preuve zany zay zavatra ia hoe misy fo ary iny zavatra iny fa itsika tsy manana commencement de preuve tsika tsy misy taratasy tsisy vavolombelona miteny hoe avy anay io zavatra io fa na le olona tratra any raha tazomin'ny afrikana du sud reo ange misy ara malagasy miteny hoe tsy any malagasy io nefa izy azo vavolombela azo raisina voalohany-drindra moa tsy le olona laraky teny natratrara anazy reo kanefa re vavolombela hoe nitondra an'le zavatra reo za mitondra ty zavatra ty za mahafantatra hoe anizy ty ireo nefa milaza hoe andrzala amin'ny Dubai ty zavatra ty ka tsiny zany hoe akaikikaiky koa le fahamarinana ka izany anaovako hoe ho sarotra fa moramora avao moramora baba tapitra ny fotoanantsika maître famitinana sy teny foy avy aminao indrindra fa ho an'ny vahoaka malagasy zay araky ny tenenao hoe fadiranovana sahirana am'izao fotoana zao teniko ihany tsotra za tsy be resaka amin'ny zavatra ohatran'izany hoy za hoe ry mpitondra fanjakana raiso amin'ny lafiny tsara ny fitondram-panjakana fa aza raisina am'le manam-pahefana ka anararoatra etiko ampanankarena anahy sy manodidina ana etiko amaliko faty amin'ny ranona sy ranona etiko ananimbako ny ranona satria tsy tiako reto olona reto sy ny fianakaveny sy mombamomba anazy aza hoentina am'izay le izy satria tsy antsolo le toerana misy anareo fa efa nametrahana fahefana fahendrena supposé fahendrena nefa nahodinareo tsy sisy fahendrena tsony ka hoy za hoe Andriamanitro ry razako mamalagasy aho tatano reo olona reo ahita an'izany hoe tia ny tena mahasolo malagasy Madagasikara eny ary mankasitraka anao Andriamatoa Wilira Zafinjatovo na i maître Olala moa zany fahafantarany maro anao nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarany ity na de somary tapitapoka ihany moa zany ny fanasako anao tao anatin'izay zavatra fa de mankasitraka ny am'izay hoe tsy ny salasala ianao fa nanaiky tamin'ny fitondrana ny faneho-kevitra sy ny zava-misy eto amin'ny firenena izay raha somary fitinina fohifohy ny adievitra zay natao teto de voaresaka atao ny makasika ny resaka vaksiny ny fidirantsika ao anatin'le hoe fanavaozana ny contrat ho an'ny vaksiny AstraZeneca tsy tafiditsika malagasy teo ihany koa ny kabariny filohan'ny republika ny raharaha volamena 73 kilo teo ihany koa ny raharaha 13 mai 1972 isorana anao antondra zay faneho-kevitra rehetrarehetra zay maître mankasitraka ny mpijery mankasitraka ny teknisianina nanaraka hatramin'ny farany azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika veloma tompoko